Faly mirambatsika rehetrarehetra indray amin'ity fety ny asa ty lazaina hoe fety ny asa satria fête du travail moa zany izy ty. De ho antsika ny Madagasikara raha ny tokony ho izy dia mandeha manao filaram-be eraky ny tanàna ny mpiasa rehetra izay ao anatiny na tsy ao anatina syndicat ary miaraka tety ny Mahamasina, Ambohijatovo ary Mefarana eo amin'ny 13 Mai na mbola mandeha avy any Ankorondrano de mandalo Soarano de mifarana amin'ny 13 Mai. Saingy androany moa zany satria izay ny didi-jadona misy ao Madagasikara dia tsy azo ataony mandeha amin'ny 13 Mai. Tsy azo atao ihany koa ny manao kabary politika. Fa kabary inona zany no atao? Itoroteny sa tsy haiko, sa anao tononkalo sa hoe inona? Tsy mahay afa-tsy kabary politika ny mpiasa rehefa amin'ny andron'ny 1er Mai. Dikan'izay de zao, eto aloha zany de isolotena ny mpiasa malagasy hitondra nyty kabary politika atao androany fa voalohan'ny volana Mai 2025 anao filazana azy 2025 de tentelefony eto dia iverina inona kay zany ty 1er Mai fety ny asa ny antsika manko rehefa hoe fety dia finanankanina, mozika, fifaliana ary fandihizana. Fa ny fety ny asa dia mitovy amin'ny fety ny vehivavy ihany koa. Fety fankalazana, andro fankalazana ny asa. Ny asa dia natao ivelomana. Zany hoe ny asa zany no tokony anisany mamelona ny olona. Fa tsy hoe ianao velona mba hiasa. Ianao olona zany ny asa no ny asa ho an'ny olona, amelona ny olona fa tsy hoe ianao velona mba hiasa fotsiny. Ny lazaina hoe mpiasa eto de mpiasa mpanjakana, mpiasa amin'ny tsy miankina, ny mpiasa tena, ny mpiasa tany, ny mpiasa saina. Misy olona tsy manana asa izy tsy manana fivelomana izy na tsy manana fivarotana eny an-dalana intsony izy de miasa saina. Anisan'izany zao mpivarotra eo anoloana ny radio tsy misy asa intsony zareo de miasa saina. Dikan'izay ny olona rehetra izay matsiaro fa miasa na ny mpiasa trano izay ataontsika hoe vehivavy izay miasa ao an-trano satria mikarakara tokantrano dia miasa ihany koa izy ho an'ny ankonany. Ary ny mpiasam-bahoaka izay antefany ty kabaritsika ty androany de ny mpitondra. Ny mpiasam-bahoaka izay karamaina amin'ny volam-bahoaka fa adininy hoe izy mpitondra io hoe tsy nitendren'Andriamanitra na nitendren'ny la France na nitendren'ny États-Unis na nitendren'ny Union Européenne fa notendren'ny vahoaka ary ny kitapo-bola mpanjakana izay andoavan'ny vahoaka ny etra rehetra no mandony karamany. Ka noho izany Préfet Angelo ny antefany ty voalohany. Io 13 Mai io dia tsy maintsy isokatra. Ny andro isokafan'io no ela fa dia feno manomboka hatreny amin'ny Gara ka hatreny amin'ny Ambohijatovo. Fa rehefa isokatra zany 13 Mai zany de ianareo tsy eo tsony ianareo satria ho ataonay izay fomba tsy ampaeo anareo amin'izay fa anareo indray le mijery ary mety tsy afaka mijery fa mety mifatotra. Zay zany ny afatra voalohany ho an'ny Angelo. Tandremo fa io 13 Mai io maninona no eo no tiany olona anehoana hevitra satria iny avenue iny ny atao hoe avenue de l'indépendance. Ka amin'izao fotoana izao ny malagasy dia
ao ambaniny fanandevozana, ao ambaniny fanjana-tsaina ataon'ny mpitondra, ao anatiny colonisation mapara TGV. Noho izany de mila indépendance ny malagasy, mila indépendance ny malagasy rehetra izay ny tany secteur satria mpiasa, manomboka any amin'ny mpiasa saina, ny mpiasa tena, mpiasa mpanjakana, ny mpiasa tany izay 80% ny malagasy dia ao anatin'izay colonie any TGV Irmara sy ny ataontsika hoe ny orange volomboasary izay. Ka tsy azo ekena zany zavatra zany tsy azo ekena izany fanandevozana zany amin'izao andro 2025 zao, tsy 1925 tsika sa 1929 fa 2025 tika zay, tsy ekena intsony ny fanjanahana sy ny fanandevozana, ary indrindra ataon'ny olona zay everina fa manana raha malagasy kanefa tsy mizaka intsony izany zom-pirenena malagasy izany. Averina ihany tsy manana double nationalité akory Rajoelina ry Ramatoa Lalatina triple doctorat honoris causa sa double sa faux diplôme ohatrandry tinoka. Tsy haiko taiza hoaiza teto tany izy naka an'izany diplôme an'izany satria manao an'izany diplôme zany mianatra zany mila fotoana, fa tsy ianao eo amin'ny radio eo amin'ny Free FM mitatatata isan'andro efa fitondrano mbola mitatatata isan'andro ao amin'ny tompotrano miono dia avy eo ilaza fa manana diplôme. Ary voalohany indrindra ao anatin'izany dia rehefa misy lalàna anankiray mbola mi-existe io lalàna io dia miatra avy hatrany article 42 code de nationalité izay milaza fa rehefa maka nationalité vahiny ny malagasy iray feno taona dia very avy hatrany ny nationalité malagasy ananany, dikan'izay tsy double izy fa simple. Mazava sa mbola tsy mazava? Rehefa mbola tsy hay aloha zay dia aza miditra any amin'ny droit international. Faharoa, iresaka momba ny karamam-piasitsika. Ny atao hoe karama dia sanda ny fotoananao, sanda ny fiainanao natokanao anao an'le asa. Dikan'izay io karama io zany dia contrepartie ny fotoananao sy ny fiasanao saina sy ny fahafoizantenanao anao an'le asa, ary tokony avelona. Salaire décent, travail décent, asa manaja ny maha-olombelona ary karama mahavelona. Rehefa mbola tsy mahavelona ny karama dia mbola fitakinany atao amin'izany premier mai zany. Anaty andafy rehefa mahavelona ihany ny karama, mbola misy fitakina. Zay mila hoe ahena indray ny fotoana iasanay dia malakilaky kokoa zay mandeha retraite. Ahena indray ny fotoana iasanay isan-kerinandro tsy 40 fa 35 ny sasany ataovy 30 mihitsy satria tsisy tany iainana tsony izy. Dia izay karama mahavelona zay no takina. Mahavelona ve ny karama? Verina amin'ny 100 € tsika. Déjà aloha tsy 100 € ny karama farany ambany ao Madagasikara fa 250 000 ariary. Zany 250 000 ariary zany raha amin'izao € 5 000 zao dia 50 €. Dia mieritreritra zany ty Andry Rajoelina hoe doblena fotsiny io dia vita, tsy tompoko. Io aloha zany efa tsy karama mahavelona fa tena hoe tsy karama. Manontany tena zany izahay hoe amin'ny ahoana zany fomba iveloman'ny malagasy izay mandray an'io karama farany ambany io. Kanefa nohony famerany fanjakana ny karama farany ambany io ho ambany be sahala amin'io dia hiarany exploitation daholo na ny olona ty ambonimbony, na ny cadre, na ny olona izay mampiasa an'ireny ino moa ty manao sous-traitance ana zavatra atao aty ivelany nefany
piasa ao à Madagasikara no ampiasaina le téléconseiller reny travail à distance bazainy zareo amin'ny karama farany ambany io no anaovany an'lisy de rehefa omenay 100 € nareo de efa sambatra zany sambatra zany dia izao raha karama ny resaka voalohany indrindra aloha miakatra isa-taona mampisy fanantenana le hoe miakatra isa-taona satria vatany vao tonga ny farany taona de efa manana fanantenana ianao hoe iakatra indray ny karama tsisy nefa zany nandritra ny 9 taona nitondrany Andry Rajoelina tsy miakatra intsony ny karama ny mpiasa-panjakana sy ny mpiasany privé satria izay ny hitany famety ny volany zareo nefany mitombo tsy akijanona ny fari-piainany zareo mitombo tsy akijanona ka na de tsy te ory avamanana raha le malagasy de lasa ory automatika lasa ory avamanana automatika lasa voatery itsikera hoe Jimmy Choo ny kiraro mialy fa manina izy manao Jimmy Choo nefany izahay ny karama farany ambany aty aminay 50 € lasa miditra am'izany ny débat manina no mandeha metsena any amin'ny Louis Vuitton izy rehefa andeha iseho vahoaka 26 juin de mandany 100 000 € manina no maibaka ny tomobile Rajoelina lasa zany ny débat hoe fa manina izahay no forcena ho 50 € ny karama farany ambany aty aminay nefa ianareo miaina salampasha amin'ny volam-bahoaka aveo ianao ilaza hoe ireo vahoaka ireo any amin'ny ambanivohitra tsy misy jiro any mihinam-bary izy fa tsy mihinana KFC mihinana zebu izy fa tsy mihinana caviar fa ngano mieritreritra hoe aty andafy caviar amin'ny foto-tsakafo ngano mieritreritra hoe fromage zany foto-tsakafo aty andafy tsy tompoko ovy légume blé maïs mofo zany foto-tsakafo ny olona aty donc raha apitahinao hoe vary sa mofo de eo tsika mifampiresaka fa tsy hoe fromage apitahinao amin'ny vary zany fromage zany efa dessert hoan'ny vazaha mihinana dessert avy malagasy zany caviar zany tsy ny vazaha rehetra mihinana zany isan'andro ary tadidio fa ny caviar tsara indrindra raha tany dia ao a Madagasikara no mamokatra izany eny Matasoa nahoana ny malagasy no ory caviar tsy zay aloha zany ny sujet androany fa raha ohatra ka fantatra Rajoelina zany dia ao a Madagasikara mpamokatra caviar nahoana isika no tompotrano mihono tsy malala ny tsirony akory fa iverina ny karama antsika zany atao hoe karama mahavelona izany dia afaka ianao mividy sakafo afaka ianao mikarakara ny tranonao na ianao mividy trano na ianao manofa trano descend trano afana mipetraka ara-dalàna afaka ianao mitsabo tena raha marary na mametraka vola hitsabona tena amin'ny assurance na amin'ny mutuelle na amin'ny deux côté mba sanatria kamarary na misy ilana vola noho ny aretina afaka mandoa jiro sy rano saingy le fandoavana jiro sy rano misy fa saingy le jiro sy rano mihitsy ny tsisy zany hoe mandoa vola ianao amin'ny zavatra tsisy averikiany afaka mandoa jiro sy rano ianao ary tena mandoa jiro sy rano saingy le jiro sy rano tsisy eo zany dia fa misy fanambakana ny mpiasa malagasy ihany koa satria nahoana moa no tsy misy jiro sy rano ny malagasy nefa zany de zo fototra voalohany indrindra amin'ny olombelona dia ny anana jiro ahafahany
manazava ny ao an-trano rehefa maizina, mampiasa elektricité isan-karazany manamora ny fiainany, mampiasa rano idiovany maraina mandra-parivo ny andro, ary jiro manazava eraky ny lalana iadina amin'ny insécurité. Tsisy an'izany. Avy eo afaka mampiana janaka. Izany karama izany tokony ahafanao mampianatra ny zanakao. Na manomboka hatrany amin'ny préscolaire ka hatrany amin'ny université, ka mba afaka koa ianao mandefa ny zanakao mianatra any Suisse raha ohatra izy ka te-hanao hôtellerie. Saingy tsy mahavelona le karama, saingy tsy ampy le karama, saingy tsy mahasambatra le karama, dia tsy afaka manao fampianara-janaka ara-dalàna akory ny malagasy. Ary zany hoe hanofy andefa zanaka hianatra ny ivelan'izany dia tsy tompoko eo. Vitsy de vitsy ny malagasy afaka manao an'izany, fa de voatery tsy maintsy ao Madagasikara. Eo indraiky io tsisy fianarana akory ao Madagasikara. Satria nahoana? Rehefa tsy ny mpianatra no migrevy satria tsy nahazo ny zony izy, tsy nahazo ny bourse izy, tsy zarizary ny toerana hipetrahany, dia ny mpampianatra no migrevy satria tsy voaloha ny karamany, na ny mpiasa ny administration universitaire no migrevy satria tsy voaloha ny karamany. Eo zany tsika de hoe aza manao kabary politika nefa ny karaman'olona tsy alohanao. Ny mpianatra tsy afaka mianatra ary ny malagasy tsy afaka mampiana janaka. De ahoana? De mbola ilaza ianao hoe zanako jerena, ny zanako iny vitako, fa ny zana-bahoaka malagasy zay mahasahira-tsaina, za koa zany zao piasa malagasy miasa saina, za le anisany miasa saina ho an'ny hoavy ny taranaka malagasy. Satria na tiana na tsy tiana manana fianakaviana ianao, manana malagasy ray raha aminao ianao, tsy afaka miaina, tsy afaka misitraka an'izany karama mahavelona zany. De mitaky ohatran'ny malagasy rehetra an'izany salaire décent ho an'ny malagasy zany. Tsy vitany mitaky fa izay mahatonga anay miditra anatin'ny politika. Rehefa izahay ny tonga eo dia miezaka izahay anatratra an'izany salaire décent zany. Le atao hoe salaire décent de karama manakaikaiky ny mahasambatra. Manakaiky ny mahasambatra ho ka mbola tany saikana inona ny tokony ho azon'izany karama. Afaka mampiana janaka de afaka mampiana tena ihany koa. Se former, ohatrany aty andafy. Ao anatin'ny karamanao de misy cotisation alohanao anaovana CPF formation mba ahafanao mampivoatra ny fahaizanao. Da aveo ianao manana fotoana ahafanao miasa. Fa tsy voatery vidy diplôma ohatrandry Lalatina sy ry Tinoka sy ry izy mianakavy mividy diplôma ao. Na ohatrandry Evariste tsy tonga tany Ankatso de nahazo bourse de zao de voatendry hoe tale paritry ny Sava. Inona ny fatany amin'ny Sava? Inona ny fatany amin'ny faritra? Ary inona ny fatany amin'ny tale? Satria misy leladelaka eto amin'ny Facebook eto tsy mamoron-dainga ho an'ny fitondrana dia mahazo toerana, dia mahazo asa, dia handray karama lasa mpiasam-bahoaka. Fa tandremo, rehefa mpiasam-bahoaka dia ny vahoaka no patron, dia ny vahoaka no angataka compte rendu aminao manomboka izao. Zay koa tadio. Verina amin'io ina le salaire décent manakaikaiky ny mahasambatra. Afaka mampiana janaka, mampiana tena, afaka miala voly, afaka mandeha concert à gauche à droite, afaka mba mametraka vola de côté, mba anaovana vacances, mba anaovana voyage, mba hiala tao Madagasikara indraindray, manjary lasa Bornéo, mba manana ampy atao de côté mba hitsinjovana ny retraite na ny vody andro merika na ny any aoriana. Fa tsisy azany ny karama malagasy, tsisy. Na ho ataonao 100 € ary de mbola tsy ampy an'izany. Dikan'izay de ahoana? Rehefa mbola tsy
manakaiky ny mahasambatra ny karama malagasy dia tsy maintsy mila ny trésime isika itakinany zany karama mahavelona. Rehefa mbola tsy manakaiky ny fahasambarana ny karama omeny ny fanjakana sy famerana ny karama farany ambany ary ny famoronana asa ao Madagasikara dia tsy maintsy isika mitaky mpitondra afaka manao izany. Ary tsy hoe mitaky hoe avy aty Ibrahim Traoré mba hoe to firenenay lasa fanjanana zany. Fangatana izany hoe avy izanao izahay. Tsy mila mpanjanaka tsika fa isika mila manao azy. Pitika hatramy solomasoko. Isika mila manao azy. Fa aiza ny Ibrahim Traoré atsika? Tsy vitany hoe mitsiriritra fotsiny. Hoe mba aiza re misy Ibrahim Traoré mba hitondra ohatrany. Non tompoko. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ianaro inona ny mety nataony, ianaro inona ny ohatra tsara nataony, dia hoento ao amin'ny firenenao izany. Entotsika ao amin'ny firenetsika izany. Fa tsy hoe tokony mba makaty mihitsy izy manao no. Tiantsika mihitsy manko le manao hoe makalesa mihitsy tia Madagasikara mba manao zany. Non, Burkinabe izy dia Burkina Faso no adidiny. Fa atsika malagasy dia adiditsika Madagasikara. Adiditsika satria tsika gasy. Dia avy eo iveriny tsika. Maninona zany ao Madagasikara no tsy mahavelona ny karama, tsy mahasambatra, tsy ampy ny asa mitsokoka tsisy. Fa maninona ny tsisy asa? Tsy mamorona asa ny fitondrana, tsy manao izay apisy climat favorable à la création d'emplois et aux investissements. Ny olona izay afaka manao investissement ao Madagasikara zany dia ireo olona mahay mifampirarana amin'ny fanjakana ihany. Ny fifampirarana amin'ny fanjakana nefa dia mandeha amin'ny dessous de table sy ny pot de vin. Hitantsika tsara reny tamin'ny rara Romy Vosa Jamfilda reny. So manko izy mieritreritra hoe manao TikTok à gauche à droite mampiseho hoe sambasambatra izy fa libre dia eritreritra izy fa adin'ny malagasy ny kolikoly avolenta izay nataony. Ny zavatra nataony Romy dia zavatra fanaon'ireo mpitondra ireo. Misy zavatra ho resaka kely rehefa avy eo misy miteny hoe afaka asiana filtre dia azafady ny tarehako indray ny jerena. Hitanareo tsy mila hoe tsara tarehy be za ary tsy mila hoe manja be za vao afaka mihaino anareo na hoe afaka hoe homarina ny teniko fa mbola azo afatra aminareo rehefa avy eo. Fa eto izao mbola resaka karama sy mpiasa ny resaka. Avy eo rehefa tsy misy asa ao Madagasikara dia manao exil économique ny olona. Manao lasa izy mifindra monina any amin'ny tany hafa, lasa izy mandeha any Maurice, lasa izy mandeha any amin'ny firenena arabo, lasa izy mandeha any Europa, lasa izy mandeha any Chine, any amin'izay tany rehetrarehetra ahafahany mahita asa. Tsy mieritreritra intsony izy eo hoe salaire décent ve, tsy mieritreritra intsony izy eo hoe travail décent ve, fa le montant le abean'le karama no eritreretiny hoe raha iza mandray 500 euros any amin'ny tany ohatr'izao raha vadiko vola gasy zay dia manome azo. Tena ohatra mety amiko izany. Dia lasa izy mandeha dia any mijaly satria tsisy formation. Tsy mahay antenin'le olona, tsy mahay teny arabo, tsy mahay teny sinoa, tsy mahay teny frantsay, tsy mahay teny anglisy, tsy misy nininay, tsy nianatra akory an'le asa, tsy nisy akory fiofanana hoe andrekako, mo zao ty raha atao ty, inona re ty andrekako, ahoana fampiasana ty air fryer ty,
nahoana fampiasana an'ity tsy haiko reto électroménager ty ahoana fampiasana an'ity machine isan-karazany ty atao amin'ity usine ty de avy eo iarany bedy fibedesana fampijaliana fandroana sy ny herisetra isan-karazany hita eny amin'ny sehatry ny asa inona mahatonga zany dia ny karama ambany de ambany ao Madagasikara ny tsy fisina asa ary ny tsy fahafahana mitaky an'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny 13 mai inona mahatonga zany satria ny mpitondra antsika tia tena mieritreritra izy hoe mahazo 100 € reo de efa mety fa zany hoe pour l'instant tsika tsy amena 100 € fa 50 € ihany aloha de efa vita na zay 50 € zay arany 80% any malagasy dia mipetraka ambanivohitra ary 20% mipetraka ambony vohitra reo 80% reo zany dia piasa tany piasa tena ary 20% ihany no mipetraka andrenivohitra mety ho piasa panjakana piasa tsy miakina piasa tena tsy mananasa piasa saina ary ao amin'io 20% io de 80% amin'le 20% dia secteur informel tikazana efa kely de kely le tany olona mandray le karama fait une conclusion tsy sambatra ny malagasy tsy manana salaire décent ny malagasy tsy manana karama mahavelona tsy velona tokoro ny malagasy de inona ny mahatonga zany de ilaza ndray zany ry sénatrice chargée de communication de la gouvernance de Rajoelina efa velona mihitsy ny malagasy satria hitanareo reny fa efa tsy haiko tsony zay foronina eo ka izao ozy aho hoe androany andro iraisam-pirenena itakina ny asa mahavelona takio aloha ny fisina asa takina ihany koa ny karama mahavelona ary takina indrindra ny fialan'ny mpitondra tsy mahavita manome ny vahoakany an'ireo anankiroa ireo zay no ataontsika androany ka izay le kabary tsy tiany Angelo préfet Angelo Ueno de le hoe so de izy taky hoe miala ny mpitondra tsy mahavita manome karama mahavelona asa mahavelona ny vahoaka malagasy dikan'izay miala Rajoelina izay io halan'io fa pitsika ireo miaramila ireo koa dia mpiasam-bahoaka piasa ny firenena ireo ary ampitondraitsika any amin'izareo koa ny afatra hoe fotoana izao hijoroana fotoana koa izao ampisehonareo fa ianareo de malagasy ohatran'ireo vahoaka zay mandony karamanareo ko kare tsy anao ery famiretana ho an'ny vahoaka intsony fa mba hoe ery fiarovana ny zony vahoaka no anpisin zany maramily zany ary farany anisy hors sujet kely tsika misy miteny hoe manina ho ny tarehako fa manina ny tarehako satria manko ny resaka eto tsy resaka botsé tsika fa iresaka asa zany hoe le zavatra tena fondamental fa tsy resaka hoe manina ny tarehanao manina ny tarehako ho an'le olona miteny io manko anisan'ny problématika malagasy rehefa olona zany tsara tareha na ratsy toetra ary kaiza aloha tsara tareha manjabe mialy manja kosa le zany tsy miditra amin'ny politika fa izy kosa aloha de manja tsisy azany na manja ianao na mipôzy ianao na lafo vidy be ny kiraronao sy ny akanjonao sy ny rehetrarehetra rehefa manapotika firenena ianao dia tsy ilainy miala teo ary any amponja mendrika anao ary na ohatra ianao ka ratsy tarehy be na de ohatra ianao ka antitra be na ohatra hoe kentrona daholo ty tarehy ty ka ohatra ka feno tasy daholo ty tarehy ty en passant aloha tsy misy panda azafady ary na misy raha tsy olana fa hosorana ovy reny de afaka fa tsy maninona na misy ary tsy maninona na ratsy ny tarehiko tsy maninona na ratsy ny bikako tsy maninona na bekibo tsy maninona na matavy tsy maninona na mahia tsy maninona na ratsy ny voloko na tsy mibango fa ny zavatra teneniko maninona
marina ve sy tsy marina ny teniko ary ho an'izay teteny ka mba mila non tompoko tsy mila ho tsara tare daholo ny olona rehetrarehetra fa ny beauté dia ao anatin'ny zavatra tenenina ka na andeha anamboatra manicure sy pédicure sy ilaina le pédicure na andeha anao tsara tare be ry amin'ny tompotrano mihony sy ry amin'ny eny amin'ny fivoriam-bahoaka rehetra eny ary Andry Rajoelina sy ry mialy sy ry Lalatina seketeny hoe IBEMA tsy maninona dia ny zavatra tenenina tena ratsy ka rehefa ratsy ny zavatra tenenina dia tena kivy ny olona ary marikivy ny olona ary tena te hitoraka voatabia fa ny akosa mialatsiny izay tsy faly amin'izao zavatra teneniko izao dia faly izy tsy faly fa za dia miteny misy milaza ohatra koa zany vadin'ny Macron antitra be na antitra izy na tanora izy na lehilahy izy na vehivavy izy tsy izay ny mampiditra vola ao amintsika tsy izay ny mampiakatra an'ilay karama ao amintsika ary tsy izay ny mamorona asa ao amintsika ary na ohatra ka tsara izy tsy mampiova anazy tsy ho vadin'ny Macron zany na ratsy izy tsy mampiova anazy tsy ho vadin'ny Macron zany tsy ho atakalony aniny ianareo okazava ny resaka donc eto zany na hiteny anazy zareo na andeha anao photoshop ry zareo andeha anaratsy indray ny ty tarehako ty tsy olana satria tsy rarahiko zany fa za te hampaherantsika malagasy izay ratsy tare izay misy panda izay matavy izay tsy olana reto zany fa rehefa ohatra ka tianao adio ny tarehanao ka manana problème amin'izay anao dia misy an'le hoe ina moa le hoe savony manala panda manala mony manala tsy fantatro tsony ampiasao iny na tsy fantatro fa tsy olana izany tsy olana na ratsy tare na ratsy bika na ratsy pôzy satria nahoana le firenentsika mahatonga an'izany firenentsika tsy manome antsika an'izay fahafana anana fikarakaram-batana tsara zay dikan'izay dia miala Rajoelina satria na ny vatantsika na tsy voakarakaratsika noho ny tsy fahafana manao an'izany ao Madagasikara tsy mba afaka hoe andeha anao estetika na chirurgie ohatran'ny Kim Kardashian sy ny zareo any Hollywood reny ka satria nahoana ka tsy ampy ny karamako ohatra dia avy eo dia hiteny daholo ratsy ihany tsara ihany dia rehefa manana crédit dia za te hampianatra anareo malagasy okizay io fifanaratsiratsiana entre samy vehivavy io ianona kosa manana fa ny endrika sy ny bika dia zava-pona tsy teny hoe zay ozy izy amin'ny baiboly tsy mpitory teny ny baiboly fa mpitory kabary politika ny endrika amam-bika tsy zany no ilaina fa ny ilaina dia ny fanahy maha-olona ny toetra no atao tsara ka aza manaiky akivina ohatra na akivina na pibilidaniny zareo teny amin'ny Tour Eiffel dia nitady any izy loha fa tsy nahita dia sipabotabota iny misy olana ty andreny sipabotabota reny misy vehivavy le izy botabota mihitsy ny tiny misy io vehivavy le izy mahihiny tiny samy manana ny tiny io fa tsy misy ry ratsy na ry tsara ary matony olona zay botabota dikan'izay miadana tadikio zay hitanao le hoe raha olona ray tsy tia dia mitotoko mba hatavy satria ozy izy ny tolo hoe rehefa matavy ianao dia miada pinatra ça veut dire que te sambatra donc rehefa ohatra ianao botabota dia ça veut dire que te sambatra fa saingy tsy izay ny tanjona fa ny tanjona dia hoe ny mpitondra atsika averiko any sao dia very ny sujet satria ny sujet atsika dia karama mahavelona fa iny zany le ataontsika hoe hors sujet dia miverina ihany tsika ao amin'ile sujet atsika ny karama mahavelona sy ny asa mahavelona no takina ary takina koa ny fahafana miteny fahafana mitakzo ao Madagasikara rehefa ohatra ny mpitondra tsy manome an'izay fahafana mitakzo maha olombelona zay
dia miala Rajoelina, miala Rajoelina. Mazava zay a fampisaotra antsika rehetrarehetra de maka hery ny vehivavy rehetra piasa saina, piasa tsy miankina, piasa tena, piasa panjakana ary maka hery ny lehilahy rehetra zay miasa ihany koa, miasa saina, miasa mamela vady amanjanaka ary miasa miketrika mba ampisy asa ao anatin'ny fiainana dia mametraka veloma mandra-piona ho antsika rehetrarehetra indray. Misaotra daholo.